Saint-Amand moa zany araka ny fahalalantsika rehetra azy dia tafiditra ao anatin'le atao hoe manao formation à distance zany hoe fampianarana ampitain-davitra. Ao anatin'izay maha-fampianarana ampitain-davitra zay dia omena ny ankizy ny support de cours sy ny fitaovana ahafahan'izy ireo mianatra zany dia ny séance de regroupement dia azo lazaina fa fanampiny fotsiny zany hoe tsy mankany ampianarana ny mpianatra ny Saint-Amand raha tena marina fa ny séance de regroupement zany dia natao anampiana fotsiny tsy voatery ho betsaka izy ireny ary izay antony izay indrindra ny antony nanaovana fototra-drafitr'asa zao mba ahafahana zany manana salle nanaovan'ny ankizy an'ireny séance de regroupement reny heverina zany fa aoriana fahavitran'izao fototra-drafitr'asa zao dia ilamina daholo ny olana zany mahakasika izay resaka regroupement zay. Efa avitany trano lehibe dia mety ampy ny mpianatra tsara manamarika fa ny Saint-Amand dia tsy mba misy sélection fidirana ato aminy fa zay olona rehetra manana baccalauréat ka liana andrato fianarana fampianarana ambaratonga ambony dia afaka manohatra anarana avokoa. Izay mahatonga ny hoe arakaraka ny fitaovana izy afaka baka zany ny fitaovan'ny mpianatra Saint-Amand dia ny tsy faharahan'le fitoerana ahafahana manao ny fampianarana regroupement zany misy rafitr'asa zao heverina fa hitombo izy. Ny financement moa zany dia établissement public ny Saint-Amand zany hoe université am-panjakana dia université am-panjakana azy zany dia misy ny volam-panjakana tafiditra ao anatiny ao dia misy ihany koa ny fonds propre dia manodidina any amin'ny 600 millions d'ariary zany no misy efitra maro tsy voatanisy eto faravakely zany misy efitra mapolony ary misy étage anaky efatra zany araka nahitantsika azy teo ny zavatra fanavaozana moa zany dia misy le zavatra atao hoe campus numérique zay ho apetraka ao anatin'ny fitoeran'ity mifanaraka amin'ilay atao hoe ny environnement numérique de travail na le ENT fandresahana ombienombieny dia zay zavatra zay zany no apetraka ao anatin'ny toeran'ity anatsarany zay zavatra zay ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny administration ary fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra satria ao anatin'io environnement numérique de travail io dia ao ihany koa zany ny mpianatra dia afaka mamerika fanontaniana ho amin'ny mpampianatra izy zay tiana metrahana fanontaniana satria ao anatin'ny environnement numérique de travail daholo na ny mpianatra zay nanao inscription na ny mpampianatra na ny administration. Ny Braon Saint-Amand manerana nosy araka ny voalaza teo dia manodidina ny 420 manerana nosy hatrany Dego ka hatrany Fort Dauphin. Ny Saint-Amand dia araka ny voalaza dia tafiditra ao anatiny ilay politika zany hoe université de proximité dia natao zany ny Saint-Amand mba hanakaikikaiky ny tokoa ny vahoaka dia ao amin'ireo orinandreo 420 ireo dia mbola mitohy ny fanitarana raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ity taona ity dia anokatra ny Saint-Amand dia mandry tsara zany isika.